Ny finoko anao tompo. Asa soratry Andriamampiolona Harena Sarobidy. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Ando Antonio, Tina Mampiolona, Yael, Miora Nicole, Florel, Avitra Haja, ary Imenja. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Hatsandriana tenainy, ny sahana lafiny ara-teknika. Harena Sarobidy. Dia mbola tsy tonga ihany ve tsy hoarany? Jesosy io, aiza re izay vadiko izay e? Mba tatandro eny ty ihany mba ho tonga soamantsara eto indray raha mba sitraka ao e. Oe, izay fa miantso izy. Allô? Manahoana kely finoana? Otry, ary toa taitra be ndry? Eve na aliansa zany e. Salama kia. Maika andray finday fotsiny aho fa somba iantso ihany anadahanareo e. Ndro, mbola tsy tonga ihany zany izy. Nefa zao ne, efa miraiky amby 10 alina e. Mbola tsy tonga kizy a. Izy koa ve moa agangy e? Tena mampalahelo andry kanefa tsy hitako tsony zany izay atao. Za tsy avela ndry miteny amin'ny mamoariko. Aleo tsy tohizako tsony fa sao efa nditra eto indray tsika mihoatra. Zao akia, nisy programa niova kely indray. Ny ao amintsika dia tonga avy any am-piangonana raha pitsy fa ivory kely eny tsika. Zany ve ki? Dia amin'ny firy zany fivoriana zany? Amin'ny 4 eo. Dia azafady aky fa alina foana aty vao tafantso andria. Tsy maninona kia. Dia misaotra na plazy e. Iasina Manao nankinaly a? Manao ifinoana nga io mamperikerika anao lavio. Ry en premier bon ry. Sady tsisy namana izy fa andanana kely. Izany? Io lesy io vehivavy milasy volo manao palitao lava maitsomaitso tanora io. Ve, zay vao hitako. Misaotra e. Ok. Iny ve zany asana tindro ampidirina amin'ny finoana izany? Ie, toko bokosy kely e. Aleko ihany mahita azy roa miaraka to'izay finoana sy ny anadahy. Tsy mendrika vehivavy ohatry ny finoana velively mihitsy raha izay tsy hoarana izany. Vehivavy maditra ohatry azy ihany no misy. Aza dia miditra lalina loatra amin'ny fiainan'olona re a. Le anniversaire ny zanantsika izao ohatra ny tokony resahana kely. Izay indray ianao ry andry a. Efa hoe tsy asiana fety izany fa mandany vola. Mbola trosa ohatrina izao mbola tsy maintsy aloko fety fety. Aleo izy aiony. Orinaly kosa inona ny antony firetako mafy amin'ny asa raha matotira tsy adanany zanako ho sambatra fa tsy hitovy amin'ny ainako taloha. Kosanao aloha avy reto fa za kosa tsy maintsy ampifaly kely ny piso-keloko indray amin'ity e. Andray dia tsy anampy-azany ianao. Efa zatra miady rery koa e. Vitako foana mandoany io. Ary inona moa mbola iranao amiko kanefa ny sitraponao ihany tsy maintsy tanterahana avy eo. Ka tia ampilaza maneho fotsiny aho fa sao anakorotana indray ndry. Ao an-trano ihany manko zareo ny fety. Ndry fa dia ho aiza sa tesitra angandry. Andeha ery amin'ny maman ery vetivety fotsiny ary ohatry ny miantso ahy izy teo. Ary andraso ary za koa hoany. Bonjour finoa. Ouais, bonjour Yasina. Tovariana be taitra tapoka raha vao nahita anahy. Efa indrindray izao izay nangataka ny Zahiry izay e. Misy olana indray nganareo sy tsy hoarana io. Akan izany Yasina fa makarary andoha. Zavatra fa resahana. Andeha ihany ary be ndry lera rive amin'ilay fetiny anjo. Ie, andeha ka. Fa tsy arotrela nefa fa anio alana dia mody. Fa maninona kosa e? Sanatria ve ndry dia hody aloha be? Tsy alahelo amin'izany ve ianjo? Ndry ane ka tiany ohatran'ny rahavavany mihitsy. Tsy maintsy mody aloha ka. So tonga ihany tsy hoarana. Tsisy sakafo masaka koa ao. Raha tonga androany ve tsy hoarana tsy efa mampilaza ndrimy aloha e. Ndry koa ny andro vazoka fotsiny eo. Ndry koa izany ohatran'ireny olona mbola vaovao be amin'ireny. Izay indray ianao Yasina fa mitady ampiditra resaka anaratsiana ny tsy hoarana sahady
anefa voateo no Ka niteneny. izy foana tsinona ny olana eto. Sady tsy manaratsy fatany izany ahy, fa izany ny zava-misy e. Ary efa mba misy tadidiny kely amin'izay ve ny fiainantsika taloha? Tsy mety tadidiko ka. Tokony efa mba misy memoara miverina kosa e. Na tena hoe ndry ilay vaky loha be tamin'ny hazo iny any na tonga ny very tadiny. Ka matoa tsy tadidy ohatran'izay dia tsy misy mihitsy fa ianao mamorona fotsiny. Na tena nisy fa indriny fotsiny tratran'ny ety fity. Inona ary ny antony hamoronako an'izany? Aza miteniteny foana ry Asina. Maninona ny fiainam-pitiavantsika hatramin'izay no tsy tadidy indry fa ny ankoatr'izay tadidy daholo ary. Maninona tsy hoarana mpilalao vehivavy sy mpilalao fiainana narifiriko andry taloha ireny indray no lasa nambabo tapaka ny fondry iny. Na izany fotsiny aza ve dia tsy mahalasa saina indry. Asina. Mbola natadidy tsara ny indry taoriana keliny ireny e. Fa tamin'ny tsy hoarana nitsidika indry tany amin'ny hopitaly farany iny no nanomboka somary hafahafa kely indry. Asina, aok'izay fa marary ny lohako. Indry izany foana izak'izay mba miresaka an'izany. Efa miezaka fa tsy mety ho aho. Aleok'izay fa efa iny tamihitsy zoko Bruno. Tsy avelako andresy io izany lahy tsy hoarana. Eo amin'ny finiko an'i Jesosy dia hiady hatramin'ny farany satria fantatro fa tsy hamela ny marina ho faty fahatany izany izy. Salama daholo. Inona vaovao? Miatsy indrindra no fatarana tsely fa mbola nandamina zavatra kely izay taoniko tao. Ny anadahako ve manao ny ataony dia izany ilanja ny vokany? Tsisy idirako fotsiny e. Efa nampitandrina nareo ne za tamin'ireny e. Nareo koa efa nahita ny fanaony hatramin'izay. Nalalao baolina fotsiny aza ny azy dia efa ilalaovany ody ratsy. Fa tsy tokony natoky azy mihitsy nareo e. Za nabaviny aza tsy mbola natoky azy izany hoe niova izany izy. Ka tsy haiko izany e. Tratrara ao an-tranonay izy fiza nilaza fefany an-dalana. Tandremo kosa nefa finoana indray ny rahonanareo fa miady tsika. Izay fa mbola mivory izay e. Reglenareo any ianareo. Eny ary, eto izay birao dia manatitra fisaorana mitafotafo anareo. Fa tena navitrika be tokoa tsika nandray anjara tamin'ny adidy rehetra hampandrosoana ity asa famponan'Andriamanitra ity. Ka dia tratra ihany ilay teti-bola ny enjentsika e. Mbola metra tokony ho izy azy. Eto aho izany izay miteny hoe afaka mivoaka amin'ny faritra amin'izay isika e. Misaotra e, tena misaotra. Dia izao, ny fiara sy ny lasantsy sy ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny mozika sy ny sisa moa izany dia efa nikesintsika ny miantoko azy. Ny vary sy ny laoka kosa sy ny enta-majinika toy ny fatapera, lovia, ny sotro sy ny sisa dia mbola isika miantoko azy. Samy mitondra vary fotsy sy enta-majinika tandrefy azy avy isika. Izay zaka dia manamatra vola kely daholo isika e. Hividianana laoka any amin'izay alentsika any. Mety ve? Mety. Okey ary. Dia manomboka amin'ny herinandron'ny alohan'ny Pentekosta izany isika no manao ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Dia ny tapaka Hebrao moa izany dia hoe any Toliara isika nanomboka azy voalohany. Sady any isika no manao alatsinain'ny Pentekosta e. Any manko tena mbola be dia be mimpanompo sampy, mimpanompo maty sy ny sikidy sy ny sisa. Dia mila rombarombahana aingana e. Efa tena miha-mahery loatra ireo dia volomisary sy ny ahitany any. Mila mpanjakantsika any Jesosy Kristy. Dia sy itsika hira fiderana miaraka amin'ny tantara tsehatra ohatra mahazatra ihany e. Sa ahoana ry zareo a? Azafady anie e. Mba mangataka madamy naly vetivety isika. Hamaky ny andian-tsoratra masina izay hita ao amin'ny Matio 7:20. Matio 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Misaotra madamy Naly. Ao amin'ny Matio 7:20 misy an'izay teo a. Tena mbola be dia be tokoa tsika mivoakejany Satana ry zareo a. Ka tsy alefa isika mba handray anjara amin'ny fanatanterahana ny asan'ny Tompo koa. Mbola eto tanindrazana raha izany no vitantsika. Fa raha tahiany Jesosy tsika
ka mbola miakatra trany an-trany ny ao amin'ny kesitsika dia tohizantsika trany ampitan-dranomasina ity asa fitony ity. Ireo anie efa be dia be mihitsy izao ny mpanompon'ny tompo no mitory eran'ny firenena rehetra any. Ny any Azia izao taloha feno bodista, dia izao efa misy kristianina be dia be any amin'izao. Ny any Inde izay mivavaka amin'ny kristina sy ny sisa efa lasa mivavaka amin'ny Jesosy Kristy. Efa be dia be tsy tambisaina koa ireo silamo, jotaisma lasa nivadika kristianina any. Mianoa vaovao any ivelany. Isika ve dia tsy handray anjara na dia tia tanindrazana azy? Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao hoy ny tompo. Sa isika matahotra voahenjika any dia mitady hemotra? Fa tokony hoe izay mihitsy misaotra an'i Jesosy. Raha mandinika isika dia isika kristianina foana ny korontaniny devoly. Ampedivany sika samysika atao mizarazara. Fa jereo anie silamo ve misy mizarazara zany na ireo jodaisma? Kanefa isika kristianina misy firy. Rehefa mba mitoroteny sika dia misy manaratsy sy manevateva foana sasany hoe manaratsy ny finoany hafa hono sika, manambany ny andriamanitry ny hafa. Tsy andriamanitra ny kristianina ihany no andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra io. Ny tokony ho izy dia andriamanitra ny firenena rehetra izy. Tsy kristianina ihany no foroniny fa izao tontolo izao mihitsy no foroniny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo, na koa hoe vazaha ihany no namboariny ka hoe andriamanitra ny vazaha ihany. Gasy koa namboariny sy ny sinoa, ny karana, ny arabo sy ny sisa. Tsy ahoantsika izany faninjehana rehetra izany fa fandriky satana daholo izany, satria tsy tiana hely amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny Kristy. Ny ataontsika fotsiny dia manasonina amantsika no mampitodika an'izao tontolo izao, hiverina amin'ilay ten'Andriamanitra sy ilay teny tonga nofo nipirana an'izao tontolo izao. Izao no teniko farany dia ravisika. Tena tsy mora izany manana fahavalo tahaka ny satana izany, fa aza memotra na koa hoe homenatra satria voaesoeso fa isaory Andriamanitra fa kristianina ianao. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany 4:4-5. Petera voalohany 4:4-5. Dia mangataka amin'ny seasina faraparany ary sika. Amaky vetivety fotsiny soratra masina ao amin'ny Timoty faharoa 2:1-5. Dia tohizana ao amin'ny Marka 5:5-7. Veritsika ny mpandeha Timoty faharoa 2:1-5. Dia tohizana ao amin'ny Marka 5:5-7. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa aza homenatra ho vavolombelona ny tompontsika na mpifantony ianao, fa aoka ianao mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra. Fa na iza no homenatra azy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny ray mba amin'ny anjelon'ny masina. Amen. Mamperitreritra be izany sa tsy izany? Misaotra betsaka amin'ny seasiny. Koa izay ary no masakazo natolotra ka dia miandry valiteny tsirairay daholo izany no hoe isany tsy miombon-kevitra amin'ilay hoe atomboka ny atolo ny asantsika. Mety isy amintsika manko atahotra satria kodahoda be, bedaly be sy mpanao ody ratsy mihitsy ihany nio toerana lentsika io. Tsisy ve? Ary mba hatsangana ary hoe ny tanana izay vonina hiaraka aminay. Isa roa hoayo avy hatrany dia izy rehetra misaotra e. Tena misaotra ny tompo fa tena vaovao mampifaly anankiroa be mihitsy izany no azontsika androany. Dia toroteny izany no ataontsika any, atomboka antsika amin'ilay lohateny hoe tena misy Andriamanitra. Ny faharoa dia ny hoe ny antony mampanota antsika. Ary ny farany dia fanazavana momba lalàn'i Jehova izay omeny amin'ny sesy tao amin'ny fanekena, na koa tao amin'ny testamenta taloha sy ao amin'ny testamenta vaovao. Raha be dia be ireo olona nanao pakta tamin'ny maty sy tamin'ny devoly, tamin'ny alalan'ny sikidy sy ny fiantsoana amin'ny maty sy ny fampotsampy sy ny sisa rehetra e. Dia andao mba taritintsika izy ireo hibebaka sy hitodika amin'Andriamanitra. Ka amin'Andriamanitra indray no manao pakta, na koa ny raha fanekena amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy izay atao amin'ny batisa e. Mba sy hoiran-katekately hoe andao hoe mba handravahana n'ity fivoriana mampinaritra ity a. Misaotra e, dia velona e. Andeha hoeny maman vetivety aho Iasina. Raisaka i vetivety. Mona.
asa ary fa maninona ny miankin-drindrina rehereto ianao? Mbola miandry amin'ny finoana amin'ny resaka amin'ny mamanareo ry izaho io Esa aika ry akaiky ny garigoty kely ry maninona raha manampiny eny indrindray ve moa no mbola itenenana hoe tsy faly mahita ana mamanareo? ny any asina koa dia mbola zahany ahy vinatony ray io dia mba sarotony kely fotsiny izy fa izy tsy manino izany. Fa izy io tokoa ve dia tsy mba maharaka ny diry atao an-janany? Efa fantany tsara izany fa nisy fotoana tsy hoarana mody miova dia tena nino koa izy. Vao teo any nisy olona nitaraina tamiko indray amin'ny mihodody ratsy ny dia inona no atao amin'izany Rinala? ka za koa aza anie tena vaky mihitsy ny lohako efa ady anie izay anay sy tsy hoarana izay fa izy tena manizingizina hatramin'ny farany mihitsy. Sika da ihany izao mahafantatra hoe ianao sy finoana no tena miaraka hatramin'izay fa mora amin'ny tsy hoarana ery mamady resaka hoe izy ny tena toto-toerana ho ianao no nanara-roatra ny tsy nahateo azy fotsiny. Nareo koa ange tsy azoko mihitsy efa firy-taona niarahana dia mbola miafinafina fa tsy mba aseho vahoaka. Ka izay ne tsy mba nanao fihetsika toy ny fanampifankatia rehetra fotsiny? Rehefa misy fotoana malalaka kely iny vao mba mifampisangisangy kely sy ny sisa. Azakivy rehefa mbola hita eo ihany izay anaovana an'izay ary fa maninona miandry amin'ny finoana eto fa tsy tonga dia mody Mamonjy ny fetiny ajakoany izy dia mba hiara-dalana any izao. tokoa moa androany le fety. Tena tsy afaka mihitsy ve andihitina rapitso azy? Tena tsy afaka re rapitso koa any any zanako anahirana ny vadiko eo indray raha vao tsy any Fa firy taona tokoa moa izany ilay sipa-kelinareo iny izao? 12 taona. Any sahady? Eny 12 taona aza dia efa tia fetifety sy jejijejy kely sahady. Tena diso apetainy indray loatra koa izy iny fa mila mitady hevitra mihitsy Ka lehibe sahady ireny tiako tenenina fa ilay vazaha teo akaikindry iny moa izany ny vadindry. fa vazaha ahoana koa mety izy sinoa fotsiny ray iny fa gasy Izany ve? Nefa dia tsy misy hamantarana azy mihitsy hoe gasy fa dia fotsy be any. Anareo nefa mahay tia anatona amin'ny finoana lava izao dia tsy mahita amin'ny manodidina mihitsy manary lamba aza atao. Izay aloha ry asina fa ohatran'ny miantso ary mamono izany no aretsy fa tena mahafinaritra mihitsy mahita anareo tanora mazoto amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Tsy hoe adia tokoa na ny fanirina ary maman izy ty fa tena fafinaretana ho anay mihitsy aleo izao tanora izao mihitsy dia efa mandray anjara amin'ny fanompona azy fa izao fotoana fatanorana mihitsy manko no tena be fandrika sy ditra mba tsy ho laniana amin'ny rendrarendra sy ny famotehana ny tempon'Andriamanitra fa mba hakana ny lesona sy hoendry mba tsy ho ratsy fefazy ndry izany mihitsy ho akia dia inona koa nefa mampisento amin'izany sa reraka sady ohatran'ny bongbongo maso any indry izany eny tokoa aky ry finoana fa nga ny asa nandritra ny alina tontolo anga tena bongo maso be mihitsy za tena hita be mihitsy ve sa mbola niary tory ny andrian'ny tsy hoarana fa ny andrian'ny tsy hoarana hoana koa tamin'ny omaly tamin'ny 4 hariva teo izy no niantso efa ao Ambatolampy io tokony tamin'ny 9 hariva izy izany dia efa tonga nalio aniry mamoaka be vazivazy be efa niantso ary izy tamin'ny omaly dia efa tonga sambola efa tonga izy ka Andriamanitro izany fijeriny nalena totezitra be aza hitako ka hitati-bolana eto amin'izay ty ka ve fa efa tonga izy ko maninona tsy mba nanatrika fivoriana izy ary ka mbola reraka hono izy aiza koa nisy olona reraka maraina mandra-pahariva amin'ny andro izany kanefa izy aza efa tamin'ny 9 harivany dia efa tonga inona daholo koa ary izany fanontaniana be andry izany Rinany tsy azoko ka ainareo ihany izy lehibe lobe iny rehefa taritinao aty excuse fotsiny le hoe reraka dia efa matoky andry izany izay ry finoana ampiovanino mino kosa amin'izay fa hita azy makaty am-piangonana foana amin'izay indray andro any satria indry vadiny hendry sady mahay mandresy lahatra milaozako kely aloha nareo fa efa hiditra indray izay birao fa inona daholo koa ary ny fikanareo reny Rinany mila napaka ny lalan-drahako mihitsy malina mo ka tiako fatandreny ny ditran'izany efa fantatro koa izao ndry io fa hiteny hoe ampiady an'izy mianaka eo fotsiny izany fa tsy vahaolana mihitsy ka marina k'izany
leo mahita an zareo miady a fa leo mijanona amin'izao izy mihinana fiovanjana an'izao raha izay fananarana nataoko azy izay dia mino fa mbola iova izy andeha amin'izay afa mampivoto fofotsy ny tindry ary koa hiasina fa sasany andrendrika Yanja, vita ve? Aingana moa fa apaotra Vetivety sheria, tena marary be izany ny kipoko. Asa na le crevette nohaniko teo ny zakako. Malaky ary moa ny akoho ary izany marary be. Le ty fa iza koa ary izany. Mbola le tojo ihany ty. Iverina any amin'ny latabatra misy antsika indray ary loha izay Inona indray nefa ny elinary toto ka tsy voateo velany ny atso Anay ve lesina any WC aza mbola tsy nidiranay akory dia efa miverina miady sahady indray nareo. Tsy mbola resaka mirado indray izany izao ny lehilahy. Efa hoe tsy mila mirado izany intsony Izao vao tena tsapako hoe tsy mety izaho mampirafy izany le izy Hitako ireny nazo Alex ireny. Tsy te saraka amin'ny anjanao fianana izany Raha tsy izany ve dia nanova numéro Eny efa fatana aloha ny adresy misy anay kanefa izy amin'ny patekôty vao modety tanàna dia izaho tsy ho tratrany ato izany intsony amin'izany Amin'ny herinandro alohan'ny patekôty io ry Yanja sy ny groupe no any Toliara ozy izy hiasina zokony ny antso azy teo dia andeha anaraka andreo aho. Ao aorian'izay dia tady fika hafa indray mba andraisana lahatra ny Yanja hifindra trano. Aleo itonatonana rerety mirantonareo. Oay, izay fa intamy Yanja. Ary fa aiza ary izany lalantsika izany Tao ela be vao tompontsika. Fananiko mihitsy ankinona na lavidalana ty Fa aizatsika izany Za ve hoe efa maika ho dia mbola vao maika ataonao taraiky aty mihitsy. Fa inona foana ny tianareo sinaly atao Nampandria fa inona indray re. Tsy ninona andria akory fa misy toerana izay tiako aseho andria. Mba androany sika manko no afaka miara-dia ohatr'izao dia mba araroty kely. Dia aiza ary izany fa maika hody sao tonga ihany koa vadiko. Io aloha kely io re hitandreo azy be mitarabika io. Ye, maninona io? Teo izany lohandre izany ny totony. Mba nanalazy kely taty isika indray tolakandro izay dia nidrilain'ny babeko iny dia voafingana dia ny anjery isika fa lohandry tratra ny tia hazo be ity dia avy hatrany dia torandry. Tena tsy tadidindry mihitsy ve aky ity toerany ity. Indray izy fa misety lalina sady mikipy elaela. Raha va manao an'izao izy dia tsy maintsy hiakatra indray. Tena tsy azoko mihitsy. Izao ry asina, tena leo aza terena amin'izany tsony mihitsy fa za tsy saraka amin'izany tsony. Raha tsy Andriamanitra mihitsy angano mampisaraka anay. Finoana. Efa niezaka ny namanao foana ry asina. Fa rehefa tsy mety aminao izany dia aleo hijanona Aleo aloha tsy hisy hifampiteny mihitsy raha mbola tsy anadino an'izany mihitsy ianao. Na ny arahaba aza aza atao mihitsy. Izay fa lasa. Orfia. Finoana. Tadam! Oay, taitra be koa fa inona koa ty trano fenainkaingony be daholo ty raha vady mifandrina amin'izany feno raozy manitra ery. Ary adindringa reto? Oay tena miledy vaitiako mihitsy izy izany. Fa ahoana efa tamin'ny février ny Saint-Valentin Sy, amin'ny aliko nga moa amin'ny Saint-Valentin ihany sika vao mba mahazo mifankatia dia ny sisa hiady foana. Asa manko ohatr'izany foana tsy na zava-misy. Andray kosa mba natsapa diso fotsiny realy tamin'ny fivoriana teo dia izay fotsiny ve ny anton'izao rehetra izao? Reto koa mbola izy daholo. Andry daholo reto. Ary toa vola boda be reny an-tananao re? Vitan'ireto daholo ny trosan'olona. Andraikako. Fananiko atao surprise ho Andry mihitsy izy reto. Primy mahazoko tamin'ny herinandro aky reto. Dia fonao daholo ve? Eny re, vadiko ny Andry. Marina hoe dia tsy hananan'olona vola ntsony amin'izay izany. Eny re ry malala. Hoe avy ary aloha finiko aty fady malalako Eo ary tena zafady fa navelako sahiran-tsaina rery tao am-piangonana. Efa tsy maninona re.
efa voafahanao ihany ny olako dia misaotra betsaka. Etsoroako mamy dia mamy mihitsy amin'ny malalako izany. Dia tsy tezitra tsony a. Endre a. Eny ankiry anja, tena misaotra indrindra sa fa tena nafinaritra izy tao? Si, riaza ny tamanakory fa nalako nodiko sady ohatry nanjombona izany re. Azafady re, tena reraka be mihitsy kisa sady sao tonga tato koa tsy hoarina kanefa mbola tsy nisy sakafo masaka ho azy tato, dia izay no nodiko aloloha e. Kay ve, dia miverena ary moa raha piso maraina fa mbola misy raha piso maraina e. Amozoky a? Eny re, ianao koa dia tena mianta be loatra ka. Izay ary fa sao dia tsy mahamasaka sakafo andry e. Bediny tsoarana eo. Ok re, bizoaka izany a, dia tahiny Jesosy a. Ok, bisosoko dia tahiny Jesosy koa nareo. Ohatran'ny mahalasa saina ihany ireny tenin'ny asany ireny a. Ohatran'ny hoe paoziny olona tsy manadalodalo izany izy ka. Raha nadala ve izy dia tsy avy hatrany dia manampy tamin'ny sy nanao rehetra n'izay nambabony foko fa tsy manao izay asorena lava amin'ity tantara tsy mety tadidy ity. Fa iza koa ary ty numéro inconnu ty. Eny tompoko, vady indrindra. Ah, accident? Lancho! Voavaha ihany lahy ty olako ty. Tena misaotra anao Jesosy io. Tena misaotra anao aho fa nahazo vadendry sady be fitiavana. Tena isaora koa izy fa nahazo vadendry sy be fandeferana ohatrandria. Ahoana kiry finoana. Anjara indrindra izany izao manelingelina amin'ny 12 alina. Ary fa manindry izany no tomabe. Moa e. Mitony aloha ndriva tsy zavatra reko mihitsy nge. Manino tsy hoarina? Maty? Popo? Naly, potika hatramin'ny finday mihitsy re. Naly a, tena torana izy izany, ary aloha ainy aloha mofandrina izy. Zay, dia antso vonjy ao ambany no akarany mangatsiaka aingana. Tena tsy manina tokoa ve ndry mandery finoana? Fa tamin'ny zomany eo tsy hoarana vao nalefina. Tsy manina rery mamoa izany fa tsy atao anakana ny adidy napetraka ny tompo. Tonga dia simba daholo ny programa antsika raha vao banga anankiray ny koroa. Tena fitako izany izay ambara. Emitao amin'ny fotoana mahamety azy ndraiky tsy mety izany mamoa. Ny olona izay efa sasa miandry daholo ihany. Ny bie koa izay efa voazara. Ho afa-baraka eo marina e. Andao ary, teneno foana izay raha misy manahirana. Eny aloha mamoa. Tena tsy napoziko. Rehefa vita ny fandevenana ny tsoarana dia izay vao mitamberina tamiko daholo ny fitadidiako rehetra. Iasina malalako. Efa impiry moa izay tsoarana no nanadala fa tena nasiana ody fitia marina. Tsy rera mba mahajery akory asiny. Nanam-pionina aza tsy nataony akory. Eny mafy loatra koa ny teniko farany tamin'izay. Iasina, te hiatsapy eny an-trasranao ivona fa tsy za.
tena potiprerita fandraisan'ny zareo antsika ry zany eo a. Tena resy lahatra mitoro-teninao kosa zareo zoky a. Tena mahay kosa ne ianao e. Aiza veko, voaroa andro izay sika mitaty dia efa be dia be sahady ny resy lahatra. Voatazan'ireo avilavitra sika dia efa mahoraka ny ray tanàna. Aiza koa dia hoe zarery sika rehetra ne miara-miasa teo e. Ka ianao anie atodimototry an'izao groupe izao mba mifanatarana ny asantsika e. Tena tsara mihitsy aloha ilay asa fitoriana teny ka. Asiana hira fiderana miaraka amin'ny comédie musicale sy tantara-tseratra kely. Marina hatramin'ny ankizy madinika ka hatramin'ny olon-dehibe fotsy-volo tavela teo daholo. Ka hatramin'ny olon-rehetra e. Izay mba sendra nandalo koa aza. Hitako tafajanona teo daholo ny ankamaroany satria liana ry zareo a. Ka izokoporianao kosa ne tena mahafinaritra be rehefa mitory-teny e. Misaotra ry zareo a. Maloto hoe chérie Wai, tiany andry. merci rehetra. Tena mbola mantsolotra daholo marina ny kesy. Indrindra moa fa inaly finoana ary asiny. Ataoko ahoana Jesosy rehetra. Ary ny zanako atao tsy mihinana mihitsy ilay rehetra e. Tena malaiko be mihitsy ary maman. Io ilay sisy ry andro mba fa hanoatra nataon amin'ny anja io a. Ka zany ery zoky efa nanao foana teo fa hito foana ny sotro e. Zany hono ravady a. Avavy. Hafa manano ihany io ry andra. Ohatran'ny te handonga izany. Fa misy inona e. Ary ilay oza koa ianao ry andry a. Izy rahako ka mamao fa sao dia karapoka any ambadikany. Ndry tena tia vadiny e. Natolahy zareo e. Aleo koa anta hijery azy ihany ka. Ary tia marina ny sao lehibe boky efa ela ny eny ndrasako andrem-pieny amin'izany e. Sao dia mba tokony misy zandriny amin'izay piso kelintsika. Ny andro koa izany. Ny olona eto efa sorena dia mbola be any ohatr'izany ihany nareo. Ndry kosa ki mba falifaly ve ki mivadindry dia atao ndry ohatran'izany e. Ka mbola mahahelo ny anadahako aho e. Marina fa miady lava foana izay fa tiako foana iny e. Tiako foana iny maman. Ka moa izy ery maly tsy miverina amin'ny matsony anie izany. Ka tsy mety e. Tapoka loatra iny. Nareo tao vetivety dia mora manatsiny daholo kanefa miatsy. Indrindra moa fa ianao ry maman. Tsisy manadino azy izany rehefa mba miezaka mitraka fotsiny amin'izao fiainana mampitanondritra lavo izao e. Mama koa anie mba malahelo e. Zanako foana anie izy iny e. Vao mikohaka kely reny fotsiny aza izy in'izay dia efa mampanahy ahiko mainka moa fa. Azafady maman fa lasa ohatran'ny mamofita man'izany a. Tsy maninona re. Jereo ny azy izao. Sady efa maty vady no maty zanaka lahy matoko. Nditsy ny zavy kely ihany sisany mba hanolovako avy amin'ny rainareo e. Fa matoa zaho mbola mijory tafajoro ohatran'izao dia noho ny finokan'i Jesosy Kristy. Dia indry koa mila mitraka sy manana finoana an'Andriamanitra foana. Na dia mampitomany tahaka ny ahoana aza ty fiainany ity. Maso kanefa tsy hitako hoe zany ary izy mianaka izao tsy somary izany. Aza hitako ka dahalo na olon-dia mipetraka aty anaty ala aty izany. Atao amin'izay verina ry zareo fa efa sasany andro daholo izay ny olona. Toy taim-bazaha toy izany naman'ireo andrefim-bazaha manakorota tsy mivahoaka aty aminay. Ahita raharahana androany mivaka hitatsika ho hitanareo izany herin'Andriamanitra izany. Ary mba nakaiza ihany ary izy kely mianaka teo e. Mety lasa lavidavitra fotsiny zareo izay fa tsy very ka. Ndry azona sonona koa. Izy roa kely mifankatia taloha ty dia lasa samy mifankataka sy tsisy mifampiteny. Ohatran'ireny olona tsy hisaraka mandrakizay ireny izany mihitsy anefa izy ireo fa iny.
Inia, jerenao any reto tena manamary asan-dreto kopina reto hoe tsara ery e. Hoe izany? Mba ampiakaro azy afaty ilay luminosité fa tsy hitako tsara. Izina be loatra. Ie. Hoay eo. Entiko malala e. Mahafatifaty kely ery ilay vehivavy ao anatin'ilay robe. Ilay taovolo koa tiako. Mbola mahafatifaty lavitra noho io ndry raha ao anatin'ny robe io. Manina marina moa raha atao ohatran'izao no tena manamary asika e. Mariage mbola ny akibon'io sako ve raha angaha dia efa levingadra sahady ky mandeha aloha. Andray kosa kiry anga. Aiza kosa dia hoe any akibon'ny omby any mihitsy. Tsy efa tapabolana ilay izay nahavitatsika amin'ny vodiondra e. Tsy aleo roso amin'izay ny raha sady za koa nefa miasa e. Sao dia ho lasa ny olona indray ny fondry ity ny farany. Aza mampimemorina atao fa izaho koa nakana eo a. Tena mahafinaritra izany rakizy a. Tena mahafinaritra loatra izany tsy hoe tainareo izany. Tena tsara mihitsy ilay hoe androso amin'izany famatorana izany. Tsy hoe kilalao fotsiny ny fitiavanareo. Apetrokena amin'Andriamanitra ny fankatiavanareo fa tena zava-dehibe loatra izany. Eny hoary zoky. Mahafinaritra ilay kalamanja kely be fito mampifilafila n'izao bandy lôvolôvo be izao. Avy aty mihitsy aloha kakeriko hitakolaka dongadonga kely io fa Ao fa elahy dia tsy menatra ny zokom-bolino sy soronary azy. Mahatsiaro ny fitiavana sy asina taloha izany mahita anazy roa kely mifampisangisangy reto. Marina mila irotsaka hatramin'ny ranomasoko mihitsy. Fa hitako malahelo hitiny izany mahita anay sy natao mifampisangisangy. Ty azona koa dia mody sy mitraka nify fa dia mihinana mpiadi-dranonao. Mila mpiana tosekely mihitsy reto fa tena mifonanao dia sosa mbola tsy maina kory zato dia fa mitady apiditra solon'ny hafa ho azy sahady indray. Andao tokoa sy zokom-borinao fa misy tanàna izay tiaka anontaniananao aby. Aiza io? Ery andresany ery e. Vetivety fotsiny fa mbola misakafo. Aka. Andao ary hoeny raha hoeny. Anja kosa raha angamba manapaka resaka amin'ilay be fotsiny a. Andao re dia andray tohizana. Fa inona koa ary izany fika ny anja izany e? Ohatra misy zavatra tiany tenenina izany fa ataony amin'ny fomba fijery fotsiny. Ay, mba te hamela ny finoana sy asina rerika izy. Ndao ako. Mba mora azo natao kosa ny tiako ambaratany teo. Andray vetivety fotsiny izay ry asina sy finoana. Eny ary. Izany raha mba mijery amin'ity asina. Sa aleo angambany hoe teny voalohany satria izany diso. Tsy tampoka mihitsy ny mahita ny finoana mitanondrika ohatr'izao. Dia aleo foana midilentika misakafo eto. Fa mba hivelana miresaka aminy amin'izay manko fa sa ve tonga dia hiresaka aminy amin'izay. Malorana koa ny tiana insisy talavity e. Ivera fa manadala azy fotsiny. Dia raha hiakatra eo indray marary be izany ny kiboko dia. Dia lasa indray re izy e. Sa hitany hoe mitady resaka aminy dia lasa izy e. Tena safady eky fa navelana irerela be teto anao ronoana. Ka tsy maninona re izany e. Tsy ela be akory azy nareo koa. Ary kibolary asa? Efa tsy naninona kia. Tsy naombo indray ve rangano tetika anay teo dia. Masoko ve mandroroy sa ohatran'ny ova izany ny fomba fijery ny fy? Tsy ilay masika sy miavonavina kely intsony fa toa ohatrany hoe miverina tamin'ny taloha izany. Sady tsy mena intsony koa. Hoay izany olona ry zareo. Dia tena mavitrika zareo a. Ianja, iandry. Samima moa vadiny avy fa tonga sika e. Naly a. Naly. Vadiko. Brino. Misy mitady ianao. Aiza izany? Madame Garcia mariny. Manao ahoana ianao?
Inona ny vaovao? Magnakory le Bruno e. Salama tsara fa misaotsy. Tonga eto agnaivo Bruno e. Hanasy fisaorina mitafotafo agnareo. Tegna sambatsa roa ny tanjazatsika misy agnareo tahakan'io. Afaka tafatorana sa tanga lainy zanako e. Zany be, tena misaotra an'Andriamanitra. Tegna mahery ratsy Jesosy zao. Sady be famonjam-poa koa izy. Ie, izy no Andriamanitra ambonin'Andriamanitra rehetra sady tompony mpanjaka ny mpanjaka. Ao amin'ny Salamo 5:7 sy ao amin'ny Apokalipsy 7:7 misy izany. Misaotra re tompo. Tegna nataonareo sy diso anjara misy ny tanjazanay aty atsimo. Sy mba natao tsy naniemy sy nareo fa nanjosaka sahia. Tegna nampisaliny devolo reo zanako teo zay e. Tegna misaotra nareo. Ijimba misy vola kely avy aminay mianaka omeko anareo afagnapia tosika ny groupe misy anareo. Tegna marina mbola mamerina fisaorana eky. Andray kosa ity be tsy be loatra. Mbola be lavitsy noho iny vitanareo taminay toy. Raisy fa vokatsy ny foa. Dia misaotra betsaka nandray anjara tamin'ny asa famponan'Andriamanitra. Dia ity misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy mba tiako omenanareo mba hampitaina amin'ireo namako akaiky anareo izay mbola tsy tratranay ihany. Efa hody mako izay rehefa avy eo. Misaotra lie. Misy stylo sy taratasy ve aminareo? Anjaso eky aloha fa misy agnaty kitapoko ato e. Vetivety Yo. Eka lie. Vonga andray an'izay aho e. Eny ary. Levitikosy toko 7:20 andiny 9:20. Dia ny Deutéronomia toko 9:20 andiny 10 sy 12. Deutéronomia toko 9:20 andiny 10 ka hatramin'ny 12. Ary ny farany ao amin'ny Deutéronomia ihany. Deutéronomia toko 4:11. Deutéronomia toko 4:11 andiny 1. Dia tegna misaotra betsaka lie. Misy baiboly akaikaiky moa va aminareo ao? Afaka hamakiko an'izay. Sy mba magnano baiboly mako agnahetoy. Zany ve? Kanefa an'izay vao omaly mihitsy no mizara. Ity misy baiboly dia tonga dia anareo zany iny. Sady efa voasokatra daholo ilay verset meko anao tia. Ity Levitikosy toko 7:20 andiny 9:20 ity zany no vakiko aloha. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza homagna zavatra misy raha, aza manao sikidy na manandro. Amen. Wow! Tegna tsara hoe tanàna mihitsy izy ity e. Misy ity teny ity. Any aminay manko mbola mihina hena mata regny e. Tsy handrahoindreo fa tonga dia hohanindreo asio sira. Tegna hohanindreo amin'izao. Ragna koa iny. Izegny moa dia sotroina amin'izao fotsiny. Tegna efa mitady hitovy amin'ny kanibaly avao. Ny mpamosikidy aminay koa manko efa tsy tenena tsony e. Efa tsy tambo isaigny. Tegna mety avy amin'io ihany koa mahatonga ny taninay aminay karakaina lava ty. Sao dia tokony hohany koa ary zahay. Vany be. Anefa ny be mpamono be any aminay agny. Sao dia hanaraka andreo agny ianao. Maty agny ianao lay. Tokony tamin'ny mihitsy no nalehanay voalohany. Fa aleo aloha zahay ifampiresaka amin'ny ankizy. Fa tsy mety raha manapa-kevitra rery zay izao moa zany dia tsy mahateny somisy amin'ity fahasahinareo tika. Mila fahasahiana mihitsy madama manao amin'ny asan'Andriamanitra. Ny manao ny asan'Andriamanitra mihitsy ny garçon tena be mpisopatra satria io no tena mahavonjy. Say aloha e. Afaka tohizina ve le verset manaraka teo? Eny tompoko. Deutéronomia toko 7:20 andiny 10 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy izy aminareo izay mampandeha ny zanakalaina ny zanakavavy hamaky ny afo. Napanao fakatoavana, napanandro, napanao sikidy, napanao hodo, na manao masimbava, napanadina azy amin'ny manao tsindrin-javatra, napangitany amin'ny maty. Fahavetavetagnao mason'i Jehovah izany rehetra izany. Amen. Ay ve, tsy azoko atao koa zany manontany amin'ny maty e. Tandreo fa tena fetsikaika ny devoly ity hoe ho tahin'ny razana ity mahay misaritsonina be dia be izy amin'ny endriny maro ohatran'ny hoe mahasola izy amin'ny voalohany sady marina kanefa loza be ny ao ambadika. Tena mila mitarina isika fa
Pakaleonanao na ny biby ny mitady izay arapana. Tegna marina izany. Izao fa tegna hitako sy voka-dratsy ny azo avy amin'ny sikitoy sy ny mianso maty. Andray ary jereko ao amin'ny teny Deuteronomia. Fa tegna maligna be izao daholo izany. Deuteronomia 7:12. Ity izy ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zanaka Jehovah Andriamanitra ireo ianareo. Ho aza mitetiky ny tegnanareo. Na magnaratra eo ambony handrinareo noho ny maty. Amen. Ity ve sy resaka fombafomba fiantso ny maty ihany koa? Ie, ary ianao mora mahazo be ka ohatran'izany mihitsy ny fanaon'ny dadabenay ao tagnana ao. Ay tena olona akaiky anareo zany le mpanao azy. Misaosalie sady nahazo verset vaovao ao ty nahazo baiboly. Sara tare raha ty kelikely avao fa tena soa. Ie, ianao koa isaorana bebebe. Tena nafinaritra mihitsy ny ianao liana ny tenin'Andriamanitra. Way, eny koa misy tiserta koa ny zarana ihany. Ay, mety ve raha ohatry mahazo anankiroa aho. Mba homeko an'le zanako anankiray ndray. Mety ka, raha mbola misy ambony bebebe aza dia honenanao koa. Dia amin'izay koa ny namanareo any an-tanàna mba mahazy. Dia tegna mbola mamerina ny fisaorana ilie. Dia sahinao ry Garcia mamaty batiza. Sao dadilainao vao. Mbola ho anenenanao tsara zao. Ifankahita ty karahaly igny. Dia tena hoany tokoa ve sika ry Brino Raha tokony ho izy dia tokony ho any sika satria efa ty ihany sika ka. Tena hitanao koa nge Madame Garcia, tena mitady bonjo ho any taniny mihitsiny. Sanany moa ilay nandroantsika devoly iny. Ie, fa ireto tanorantsika reto no mampiasa saina eto. Dia nio tsara ihany loha Elavy eo ahy tsy mahita hoe ohatry ny miaraka izany zokotoloinao sy madama fandresena fa tsy nataony hitantsika fotsiny. Za koa aloha mahita Ohatry ny misy mandondona ane izany voaiko. Andro alina be io kosa vele elahy mba lehilahy tendana mba voay ao ataoko isakafo loharalahy io. Ty ary aiza koa zao izay olona eo Ohatray tena nisy nandondona teo ka. Isany mandondona izany reto. Zany ary na ifinoana tany ambadika tany aza na eno hoe nisy nandondona teo. Oay, ohatra ny nahita aloka ny serana zany aho teo. Tona le miatramin'ny lohalika tapoka teo. Sao mpamosavy marina ary fa aleo diko aingana. Tena tsisy olona koa. Zany ary izy fa mandondona indray. Tompo, toa matahotra be zany Fa izy zany fa misy inona toa mivalohaloka fotsiny lahatiro natao Malala fa misy inona Way, to misokatra ho azy le fa ravana Jesosy Andriamanitra. Aleo aloha ty dinaigna. Way, misy misotona ane izy zany Yasna, melato ianao ka natao aiza misy baiboly any ambony fa manisa telo aho dia miakatra amin'ny daholo sika fa voafotsy ty varavarana ty. 1, 2, 3. fa maninona zareo ankizany ambany an'izany? Eno andeha jereko amin'ny bebebetiny. Way, no saika mombaravarana mihitsy Fa misy inona zareo mpamosavana mamanala. Zany ve na izany aza matahotra be ohatra an'io fa vao mety iny Fa aiza izy? Efa tafiditra nga? Tsy fantatra mihitsy fa misy misitona mafo ny varavarana tao. Way, inonareo ve zany? Mamoha, inonareo ve zany? Way, Tampitangorona eto daholo tsika izany. misy mpamosavy ao lesy misy lay antitra tratra ao. Tena mampalahelo koa zany olona zany. Nefa tao ilozantsika mianany eto
ka aiza ianao tao mitondra torsa andeha jery azy vetivety ahy e. dia ianao rery ve iza miaraka amiko anareo telo lahy raha izay mpamosavy anankiray koa ve dia aninona e raha maromaro tsika dia tosahiny samy mijory-potsiny zareo a tsorika aloha fa matahotra fa andeha anampy anao ihany aho e tsy maninona kio fa lehilahy ny teny e za koa any Iandra tsy manahy aby ao fa ataontsika mamaiza ny mpamosavy zany Andeha koa zaniko. andao daholo ary e ity tsara ny trano Mitandrema ihany ry zareo a. Izay asina. Alekia. dia isika vehivavy ihany zany sisa no atony dia ahoana raha sanatria ka misy namana ilay mpamosavy teo dia miditra aty aza mampitahotra eo intsony indrindra ihany za ka posibla be izany e. ary nareo sy asina ngakiry finoana efa miverina mifampiresaka amin'izay Ie. Nanao azafady taminy aho tamin'ireny avinavitena ataoko tamin'ireny. mangina hoe henonareo ny zany e ohatra misy olona mandehandeha any ambany an'izany Eny tokoa sesosy izay ihany ilay efa noteneniko teo fa ngaisy teo efa tena tafiditra e matatra ohatra ny efa manatona tiana izy izany e. Ao aloka izay ry anja avy aty akaiko ndry. Tsy marina raha samy hetsika eto akory ao ary fa hoany ahy e. aza migodina be indry sao henoneo hoe aty amin'ny sika aiza misy baiboly ty akaiko tiry mamoa Izany ahy nisy fa mandondona. Angina kia. ary farafaranay izany lalaoviny izany Dia tena tsy haiko mihitsy kia. lavitra zany ndray fa misy namany be dia be Tena mbola kely ny finoantsika zareo fa aleo mafisina. Aleo atao an-tsaina foana hoe fitsapany zoaka samy miorina tsara daholo. ndry marina ke zany finoana ary sao dia fambazoky Bruno ary za engane oay io fanisokatra ilay maramarana eo alohantsika io io misy tananao jesosy Tena nasalavitra ne tsika izany zareo. Teo tsy hentsony mihitsy koa aza ilay rangahy teo. Ianareo ve maheno? Natao? aiza misy inona Manontany fotsiny aletsy e. tia natao ty koa dia mampimemy za koa aloha ohatra ny sy naheno azy tsony iasina rangaza manaitra fa inona ary tya na ity aly aty fotsiny aza dia efa mampangoritsy Hoe nanontany fotsiny ateo letsy. ary tena kiretitsony tokoa le rangahy teo a Rangahy izao be olondila ty e Sady amin'izay mitondra namana be dia be. Zoko Bruno aleo aloha tsika fandama amin'ireo tsara e tsy mila ropanareo rery zalahy e hoainy ty e andao zareo andositra fa tsy pansy ty e aty daholo aingana miampina ry zalahy dipamon'olona le ty ay ty mbola misy renatra amin'izao Andriamanitra ianja Lozy ty. Tena azony zareo finoana ry zareo. Yasina tena laza ihany izy marina andao izany eo fa tena mihazo rerery Yasina tena marary mafy izany lohako izany Andriamanitra iza daholo koa ary taona e. Mifondry. Olon-dika ireo ny niaraka tamin'ilay mpamosavy vavy antitra eny. Nakatsika kely ny tery. Lavitra ary fa ataon'ireo inona ary tsika fatorany aty e ataondreo sorany sika mena hitanareo ireo hazo maranitra be tandrifa antsika tsirairay ireo
Rehefa manome signal andreo ireo sevin'ireo lahy antitra eo dia samy manapaka an'ireo tady manoana an'ireo hazo maranitra ireo ireo gardien ireo. Loza! Inona re ty Jesosy eo? avatoro malaky ireo zalahy. Ianja! Natao! Andray kosa ke toa maratra be ndry. Ariasa! Mbola tamiasa zareo. Iandry! Malako marina. Ndry petratra daholo sika mianakasy. Andriamanitra! Ty ratra be! Toa izy no maratra be amin'izy rehetra. Andriamanitra, maratra be daholo izy vavavy marina. Ariasa finoana. Anty izaho iasina. Ataonareo aizy finoana. Mbola matony aoka izay re tompoko, mba azona efantarina ve ny aton'izao? Dia androko fantatsy nanaratsy ty mpivavaty aminay reo. Hitantsika izay mafy Jesosy, da Jesosy avao saninay. Sokoaloha fa izay teneny izany ilay mpanao skitika itony. inona tsy mampaninona indray ilay anaran'i Jesosy tamintsika ny ady tamin'ireo. Ka satria ireo mpiambina ireo tsy sody ratsy fa io ray be io ihany no lehibe ny fanafodiety. Dia izay ny tsy nasahina anatina antsika mihitsy. Tondroko be bebe misarakorako amin'ny tendan-dreny izany izy daholo. Anao ty fombafomba ty seky ty karokaye vita ty fombafomba toy da tapahinareo malakilaky ty tady toy mba ho faty malakilaky sarô lanitro. Tena za daholo natonga an'izao zareo tena tsy hitako tsony izay tenenina marina. Tsy vita ny asa mpady fotsiny izy ity. Aza miteny an'izany re ianao e, sitraponay no nakaty fa tsy nitereny. Aza misy kivy ny vava ny tsiroa aka ho aseho antsika an'zareo hoe tsy matahotra ho faty sika. Izao aloha tsy matahotra no ny finoko amin'i Jesosy Kristy zokoteo ity dia hijoro hatramin'ny farany. Noho izy hoe mifaty io dia anaika. Marina izany Zoky, no finoko anao dia hijoro hatramin'ny farany any Tompo. Manaiky Tompo. Indray izany fahasahiany rehetra fizitsika ry Bruno. Za koa aza mba izany tanako. Manaiky izay fitondranao izay Tompo. Ifinako aminao daholo izao adalanana Tompo. Ny lainga, ny tenin-dratsy, ny fampirafesana. Maninona tsara ry natao? Ianja. Fa ianao ty izany mampirafy Finakia. Nona. Izay asany. Taky mba misy resaka tiako teneny mandry alohan'ny afatesantsika. Tiako ianao ry finoana. Na dia efa namelikilika sy nanala-baraka azy indray dia tiako foana. Eny, na dia be voka ny tsy hoarana. Isy be voka ny tsy hoarana izany eo ry asina. Eto koa za dia te hilaza aminao hoe tiako ianao ry asina. Enlesa. Efa nitambelina tamiko daholo ny fitadiako rehetra. Taoriany nandevenana amin'ny tsy hoarana iny. Finoana, dia manino indray izao vao niteny an'izany? Ka mbola tsy sara izaho teo e. Inona re no atao e? Efa mivavaka fotsiny sisa e. Ndry izay ilay zafikelika izay. Ny ray aman-dreniny sy ny bebeny aty daholo. Andra, dia tena ho faty be tsika e. Dia ahoana ny zanatsika? Izy ny tena izany moa manana. Aza manay fa apetratsika fena taolatanan'Andriamanitra ny amin'ireny. Araka ny teny Tompo ao Jeremia 7:7 hoe ilaozy ny zanakao sokamboto fa izao namelona azy. Isan'Andriamanitra no nataontsika ary ny azontsika antoka fa namelona azy Andriamanitra. Izay ihany no teneniko nameloha hoe be voka. Mivoka? Ere, nitetsaka koa malala. Tak'izay ny tena nameloha ihany fa izao tsy mahafalanao tsony izao izany ankehitriny. Vao miha malahelo satria ho faty miaraka amintsika koa izy. Anomboka ny mpifombafomba amin'izay isika.
fatapena foa aloha papandreo tsy aby izao hiteny ratsy. Anaran'i Jesosy izany rikako fa tsy teny ratsy a. Fa izany no tena anarana masina ka midebany. Ny tekiteny fatany koa tia masina masina ataonao isorona ho anao iaby ity ndaty roky itoy. Dadilahy ambilao iaby itoy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Oay, Madame Garcia. Fanaovy kely ty Garcia, fanao toy tsy efa nikatra. Sambory reo. Tsy anankely tsy anapahefana anao amin'ny raha ataonao io amin'ny anaran'i Jesosy. Tena mitoka ilay aritaraka anaovany tiako deripenina tao. Raha vao nanonona ny anaran'i Jesosy izy, izay mihitsy atoa. Tena magaga pifinanao tery Madame Garcia. Io, rombainareo aby ireo ranitsy. Izay vavotitsika ry finoana. Latsin-dreo fiainiko maro. Tena mitotranao a Jesosy. Tena nirahanao reto olona roa mpamonjy anao. Azopino? Madame Garcia, tena tsy matoy izany fafahinao izany. Nonoko an'i Jesosy Kristy soa ihany izy naniraka anareo fa nankaty aminay. Fa tena leo mifanindrindringo amin'ny diavoly izay. Kay! Nefa zato moramora. Izao, nafiry izay. Nafi? Rianja! Mba hita tsy mila? Tandremo Rianja. Nata! Malala! Nata! Ao zay zareo ao zay efa mifatotra zareo fa aza ponina fotsiny an'Andriamanitra ny aina ka aza mamonona hitin'Andriamanitra koa izany. Henonareo izy reo. Iterahany tompo potika tamin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly. Tena misaotra anareo be dia be tonga taty aminay zareo Tena mihaino ny antson'ny tompo tokoa ianareo. Tena mahay mirahina isika. Hitodika aminareo indray izay rikaka hanolotra ny tananay ho anareo ho afaka amin'ity fatoran'ny Satana ity. Tsy tonga higafy ane nandehananay taty fa tonga hitatitra ny vaovao mahasoa avy amin'ny ray le tena original ilaina anao antsika. Hitanareo ve le herin'ny zanak'Andriamanitra teo mibebary aoka isika hanao paky taminy amin'ny alalan'ny batisa. Izao zoko tena vonina hanao batisa hanao izao aza. Tena vonina ho anisan'ny zanak'Andriamanitra nareo ary andao daholo Zoko Bruno ity ilay ihany. Hany mahafantatra anao tovolahy. Andao ary izay mbola tsy vita batisa ihany manao batisa fa izay efa navita nefa dia afaka miaraka aminay koa na dia hijery azy. Dia mipalia ary fa lasa zanak'Andriamanitra isika dia izao koa satria efa lasa kristianina nareo ankehitriny dia mitandrema fa lasa vavalon'ny Satana indray ka noho izany miambena fa mitady izay mingananao foana ny devoly. Ny tsara dia mianatra ny baiboly foana isika isan'andro rehefa le misy fotoana kely ireny mba hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Dia amin'izay koa mba tsy voafitaka isika kristianina mihitsy manko no tiany fitahana sy korontanina. Ohatra hoe miteny zareo hoe Yahoua na Yesoa ny tena anarana fa tsy Jesosy izany. Izao raha diso izany hoe Jesosy izany dia tsy afaka nandroaka devoly tamin'ny anarana isika. Io dia efa pirofo mivaingana hoe tsy diso izany ny anarana izany. Mety foana io na Jesosy na Yahoua na Yesoa. Izay anarana nomena ao anaty baiboly io dia ekeo avy amin'Andriamanitra io baiboly io. Ny olona ny fitaovana fotsiny fa Andriamanitra nandrotsaka amin'ny fanahiny. Hiasa hanao anio. Dia izao koa samy isika mifampianatra ho an'retina matika vao nandroso reto ihany koa dia aza dino manao ny asan'Andriamanitra mandrakariva na mizara ny tenin'Andriamanitra. Moka izay efa hita miny Madame Garcia. Madame Garcia? Nanao ano izy tao? Anjali efa eto daholo ianareo. Efa tsy maninona re izy efa ny foa. Afaka mijery azy ianareo. Misaotra toy.
foana izao ray asina. Dia izao miandry amin'ny finoana izao Fa misy inona indray o? dia tsy haiko fa nasainy miandry azy eto fotsiny misy zavatra tiany resahana amiko hono. Ary mitovy izany tsika inaliko. Ary nanao ahoana tokoa natao ao izay Efa tsy naninona intsony izao fa efa mifo. kosa fa inona izany no tena natapaka ny tanana hono. Nisy olon-dira izay hono, saika avy hatrany dia hamono ny anja tamin'ny antsy avy ao aoriana, fa voasakana ny natao dia tanany indray nitapaka. Oza iny tena nampalahelo be natao tamin'iny fa tena nipitika mihitsy ny tanany tapaka iny. Tsy hitako intsony izay isaorana azy, fa ngamba tsy haiko intsony izay nanjoara sanatria maty tamin'iny ny zandro. Tamin'ity indray mitoraka ity mihitsy ny tena tsy nampoziny. Rehefa manaraka dia mila vonona foana tsika hoe mety ho faty avy amin'ity asa ity tsika. Izay aloha fa tsy atao mpiferinana mila matoky azy sy mino azy mandrakariva. Marina lesy izany bro. Iny tamy iny na tsy finoana. Ianja. Aza miteny aloha sao reraka Teny foana aho akia. Aleo reraka any. Na maty ihany koa aza tsy raharahako. Andray Ka tsy matsiry intsony ny fiainako raha ilaozandria aho Ianja, mifona aho efa nandray valinasaka anie zaho Tsisy tananina intsony aho fa olona tanteraka. Valifady soko nataoko tamin'ny risy miranto izao. Dia mbola ampindria lahelo mavesatra hafa indray ve? Tsy haiko intsony izay hafarako raha ilaozandria ary Anja. rehefa efa namelanao aho Zany very Anja malalako. Eny re, esoroaka ela. Ay, ianao aty. Mahafinaritra ery ny mahita ireto ankizy mifankatia. Ay, taparaka ihany asina sy finoana tao. Aza matahotra ianao fa tsy maninona re izao Efa lera tamika aza zareo vao samy niaraka fo. Izay vao nitantarana izy telo dahy daholo ny marina rehetra nataony tsoarana. Ireo telo dahy izavy za? Asina sy finoana ary Garcia hoe nampiasa ody fity tsoarana fa Asina sy finoana ny tena niaraka tamin'ny foana hatramin'izay. Andriamanitro, dia tena nanao izany tokoa ve izy? Eny efa fantatro hoe mpanao an'izany ny zanako iny taloha fa no heveriko efa niova izy. Orim-pandresena, koa maninona izany tsy nampahafantarina izany mihitsy mba ankizy nitezaiko ara-pinoana taty amiko ihany izy iny Efa heveriko efa niova re. Efa imbe dia imbe ihany koa Asina no niteny hoe mbola lalaody ratsy ny zanakao fa tsy nino na Garcia koa azy efa nisy fotoana niteny an'izany fa mbola tsy nino ratsy finoana mihitsy no nitsangana niteny niaraka tamin'izy daty teo dia saika tsy iny mihitsy Ndry, aoko izay mpandresena, eto fa faty ny ranomasonao. Tsy nahita niny izay Hoay marina izy roa kely. Nanao ahoana ianao izany? Efa tsy naheno manaintany antsony ary zoky Tena misaotra betsaka tamin'ny fitsaboana. Ary Madame Garcia mahay mitsabo Saika sary-piary mihitsy Madame Fandresena fa nanaraka ny zoky eto sero izy tamin'ireny. Tsy miteny zangena re dia efa fantatra Oviana ilay andro malaza. Aza tia zahay Eno Ao fa tsy adiny Farina mijery an'ireo tsy tompona mifankatia anaty taloha ireo tsy Madame Fandresena maro. Mahafinaritra ery ny mahita an'ireo. Raha mba tsoarana moa izao ny teo indrisy ry zanako. Izay aloha dia marina ilay mifankatia ao amin'ny tompo ihany no tena mahafinaritra hafa ihany izany. Sa ahoana ary natao? Zahay mihitsy aleo manaja ny fampilantanana toy izay ampirafy sy higioka kanefa korotana ny vokatra izay. Marina mihitsy izany malala. Ny farana treo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ny finoko anao tompo. Nosoratany Andriamampiolona Harena Saripedy. Ireto avy ireo namelona ny tantara.
Ando, Antonio, Tina Mapionina, Yael, Miora Nicole, Florel, Avitra Haja, ary Imenja. Tompona andraikitra sy mpanatotosa. Hatsandriana tenay, ny sana lafiny ara teknika. Harena Sarobidy.